folo alahady zay raha amin'ny fomba ofisialy no tsy nisy fiangonana. Amin'ny fomba ofisialy hoa satria nisy fiangonana sasany efa herinandro vitsivitsy zay no niangona, fa miaraka amin'ny fepetra isan-karazany hoe manao arovava, manaja ny 2 metatra, 50 ihany. Fa raha ny tena hoe niangona tany am-piangonana zany de efa folo alahady, zany hoe 2 volana sy tapany teo zany zay tsy nisy fiangonana. De manahoana ny toe-panahinao ao anatin'izay? Nihiboka koa ve ny toe-panahinao sa nikobona koa nibonika satria efa mangatsiaka ny andro, de tsy misy afa-tsy ny fitaitainana, ny fanahiana amin'izay hohanina sy hosotroina, ny tahotra sao de arary, ny ahihany amin'izay ho ampitso, zany no tena betsaka. Ary raha ny vavaka ara de ny vavaka nangataka zavatra zay mety mandalo ihany sy mety ho simba ihany. Zay ve? Sa tao anatin'izay fiobohan'izay de anao nanana ny fifandraisana tsara hatrany tamin'Andriamanitra, tsy nampiova n'inona afa-tsy ny hoe ny fiombonan'ny mpirahalahy ngamba ny mety ho tsy ampy efa nataontsika teto ny momba an'izay. Dia androantsika hijery kokoa an'izay fiainam-panahinao zay, ny lafiny ara-panahintsika kristianina zay zay tsoahantsika vao amin'ny Timoty faharoa, Timoty faharoa toko faharoa 2:1 ka hatramin'ny 7. Timoty faharoa toko faharoa 2:1 ka hatramin'ny 7 manao an'izao hoe: koa ianao anaka, de aoka iahery amin'ny fahasoavana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky zay ampianatra ny sasany kosa. Miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika de tsy mba maningo tena miraharan'izao fiainan'izao raha tahafaly zay efa nifidy azo miaramila izy. Raha misy mandray anjara amin'ny faninanana de tsy satrohana satro-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny fitsipy-dalao. Ny mpiasa tany zay misasatra ny tokony voalohany handray ny vokatra. Dinio zay lazaiko fa omeny ny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Zavatra telo no jerentsika ao anatin'ity. Ny voalohany aloha dia ny fanaovana mpianatra zay andraikitry ny kristianina maha-kristianina azy. Ny faharoa de hijery amin'izay ny andraikitra sy ny zavatra ndrasan'ny tompo amintsika. De ny fahatelo ny fomba anatanterahana an'izany zavatra zany. Ka atombontsika amin'ny andininy faharoa izy: zay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky zay ahay ampianatra ny sasany kosa. Eto zany dia fanatanterahana mihitsy an'ilay baiko farany nataon'i Jesosy Kristy talohan'ny akarany any an-danitra hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, satria ny fanaovana mpianatra no resahany eto. Ary le fanaovana mpianatra dia lay fanarahana olona anankiray fanaovana mpianatra azy mihitsy. Fantatsika fa niainga avy amin'ny Barnabasy ny nanofana sy nanao mpianatra ny Paoly de Paoly ndray eto zay zavatra efa renao tampoka no manofana ny Timoty, manao mpianatra any Timoty. Ny zavatra hitantsika ao anatin'izany de zao: i Paoly dia i Barnabasy no nanao mpianatra azy, kanefany i Paoly raha taty aoriana de lasa izy no nalaza sy hitantsika tena nanao zavatra lehibe mihoatra no Barnabasy. Ary zay mihitsy ny tena anisan'ny mahafaly ny mpampianatra raha mihoatra azy tahaka izany ny mpianatra. Dia eto indray tsika mahita ny Titos zay efa tompona andraikitra ao Efesosy raha niaraka tamin'ny Paoly izy. Jerentsika ny fanaovana mpianatra eto fa tena tsy lay mampianatra fotsiny hoe tsy maintsy olona mpampianatra be, fa ny fifandraisan'ny Paoly sy Timoty de tahaka izao hoe fa ianao kosa de efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoko, ny faharipoko,
ny fitiavako, ny faharetako na ny anjehana ny fahoriana zay nanjoa. De hitantsika efa misy fiombonana amin'ny lafiny maro mihitsy teo amin'ny Paoly sy Timoty ka natonga ny Timoty nandray lay faneva avy any amin'ny Paoly. Ary tsy vitan'izay ihany fa i Timoty indray avy eo de asaina apitany zany zavatra zany ho an'ilay olona mahatoky, tsy ho an'ny olona fotsiny tahaka zao, satria raha ohatra ka apitaina amina kristiana tahaka zao fotsiny le izy de mety tsy ho tonga taty io filazantsara io, fa misy fepetra ihany le olona ampitana anazy de olona mahatoky ozy izy. Ndikany hoe mahatoky de olona azo atokisana, ary olona io de olona ahay ampianatra anao tahaka ny nataon'ny Paoly tamin'ny Timoty ihany koa no anaovan'ny Timoty an'io zavatra io any ty olona izay azo atokisana ity, mahatoky ty, satria ahay ampianatra ihany koa izy ty, apitany le izy. De hitantsika fa nepitany ohatr'izany le izy de tonga ty amin'ny tany amin'ny sasany de farany any tonga ty amintsika. Ka eto any te ametraka hoe raha ohatra ve tsika mihiboka sy mibonoka fotsiny am'izao fihibohana zao hanahoana ny kristianina atsy aorianatsy, atsy aorianatsy. Ary eto de nambarany Paoly ho zanany Timoty itsika de miteraka ihany fa ny zanaka ara-panahy hanahoana ny ho avy ny zany kristianina izany raha mihiboka sy mibonoka fotsiny isika izany ao anatiny. De izay zany le fanaovana mpianatra fampitana fanilo tahaka zay de mepita farany tonga aty amintsika aty amin'ny 24 zany filazantsara izany de tena itsika raha mbola tsy miverina ny tompo de epita hitsara ohatr'izany foana io, fa tsy hiratsy na ho adiny de tavely eo fa de hifaly fotsiny ny kristianina hoe manana bie azo antoka makany an-danitra de angataka an'izao sy zao fa tsisy intsony la heritreritra fampitana ndraiky. Zay le atao hoe fanaovana mpianatra. Fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 dia zao no lazainy hoe tany Antiokia ozy izy nanaovana ny mpianatra voalohany hoe kristianina. Zany hoe raha kristianina ianao zany dia mpianatra, ary ny antsonan'ny mpianatra dia disipla. Ary avy amin'io disipla io lay teny anankiray zay tsy de tena hita loatra eto Madagasikara na am'izao tontolo zao na amin'ny mpino indrindrindrindra de lay antsona hoe disipline. Satria zay nidirantsika amin'ny tapany faharoa hoe ahoana raha ny fomba toe-tsaina, toe-po zavatra atao afahana mampita an'ilay filazantsara amin'ny hafa foana, amin'ny taranaka aoriana, amin'ny taranaka mitohy tahaka ny nataony Paoly sy Timoty eto. Ahoana ny fomba anaovana an'izay dia ny fananana fitsipifehezana, ny fananana disipline. Satria maka ohatra anankitelo, sary anankitelo Paoly anazavany ny zavatra ilain'ny Timoty raha te ampita ny filazantsara izy. Ny andiny ny fahatelo sy faefatra ny sary voalohany ny raisin'ny Paoly de ny miaramila. Miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika de tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao raha tahafaly zay efa nifidy azy ny miaramila izy. Dia ny resaka miaramila zany no resahan'ny Paoly voalohany eto any amin'ny Filipianina toko 2:5-20, ny Efesianina toko 9 moa zany reo fitaovam-piadiana de ahitana hoe tena miaramila mihitsy sary raisina matetika amin'ny kristianina. Any amin'ny boky ho an'ny Timoty voalohany ihany koa Paoly miteny ny ady tsara ny finoana dia azo lazaina fa tena miaramila ny Kristy tsika, fa eto tsy miaramila ny Kristy fotsiny fa miaramila tsara ny Kristy. Dia miaramila de fatatsika fa izany ny anisan'ny tena manana disipline, tokony hanana disipline tsara indrindra. Ny mpanomponareo dia efa mba nanao ihany ny fanompom-pirenena na de ivelan'ny tafika resaina moa izy tamin'izany fotoana izany de mipetraka tato anatiko tamin'izany
ka hatramin'izao ity discipline na miaramila anankiray ity zay nizaraina taminay tamin'izany fotoana zany zao ny voalaza hoe la discipline faisant la face principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants, que les ordres soient exécutés littéralement sans hésitation ni murmure. De narana itsenjery mihitsy zany tany amin'ny nanao fanompo-pirenena zany de tena izay ny atao hoe miaramila am'izao tontolo zao ary zany ozy izy hoe ny fitsipifehezana ozy izy ny fitsipika ny discipline io ny tena endrika lehibe indrindra ny miaramila ary zava-dehibe no azahoany lehibe ny ambony grady rehetrarehetra zany fankatoavana tanteraka sy fanekena amin'ny lafiny rehetra avy amin'ny olona eo ambany fiadidiny, miaramila eo ambany fiadidiny. Ary ny baiko ozy izy de tokony ho tanterahana ara-baky teny, tsy mila miakana ary tsy mila fimonomonomana. Atsika kristianina zay fatra-pimonomonina nandritran'izao fibohana zao de mila an'izany fitsipifehezana izany mihitsy tsika. Fa ho ianao hoe any miaramila an'izao tontolo zao ne zany tsy tompoko satria nambarany Paoly eto tsara naveriny indroa mihitsy hoe miaramila ihany koa isika tahaka ny miaramila tsara ny Kristy, miaramila manafika. La hoe teny hoe miaritra ny mafiampy koa raha dika ara-baky teny izy avy amin'ny teny fototra ny tenenan'ny Paoly azy de ohatry zao hoe mandray sanjara amin'ny fahoriana zay entiko ianao zay. Ok, anao koa andray anjara amin'ny fahoriana zay efa netiko de miaritra ny mafy amiko ianao zany. Misy zavatra mafy zany ao anatin'ny discipline ny zavatra zay ataon'ny miaramila. Fa ahoana ny fomba ahafahan'ny miaramila manatanteraka an'izany de hitany eto hoe de ambarany eto zavatra anankiroa foana no ambaran'ny Paoly isaky resary anankitelo. Ny voalohany zany nentiny anaovana an'izany de le hoe tsy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana zao. Ary ny miaramila de mahay an'izany tsara mihitsy ny fahasamihafan'ny fiainana miaramila sy ny vie civile. Fa ny miaramila de tsy ao anatin'izany intsony ary rehefa tonga ny ady manafika de ilaozany daholo ny fiainana rehetra ny vady aman-janany mihitsy ary de ilaozany fa de mandeha manafika any izy. Tsy moro zany ny fanazara-tena zay ataon'ny miaramila isan'andro ahatonga azy ho vonona amin'ny ady de tsy mora izany ny fahafoizana ny fialana amin'ny zavatra isan-karazany. Izay zany le ezaka ray voalohany ataon'ny miaramila. Fa ny ahafahan'ny miaramila mamita an'izany de zao hoe tsy maintsy mijery ny lehibeany izy ary manao zay ahafaly an'io lehibeany zay efa nifidy azy ho miaramila io izy. Zay koa de tsy azo adinoina ankoatran'le ezaka lehibe ataony ny fahafoizana be dehibe zay ataony dia eo ihany koa ny fanaovana zay ahafaly ny lehibeany. Ho an'ny Timotsy ho antsika kristianina de mazava ho azy tahaka izany ny fanaovana mpianatra de mila fahafoizana zavatra be dehibe. Raha kristianina ianao ka mpianatra ianao de mila fahafoizana tsy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana zao. Betsaka ny zavatra zay maningotra atsika ka mahatonga atsika tsy mipetraka amin'ny maha-kristianina atsika. Manadino mihitsy ary ny maha-kristianina atsika indraindray rehefa variana ny fitadiavam-bola sy ny fivelomana isan-karazany tsika, rehefa variana amin'ny zavatra mahafinaritra isan-karazany tsika, rehefa variana loatra eto amin'ny Facebook de connecté foana mandritry ny tontolo andro ary dia lalovana izay fampianarana na tenin'Andriamanitra lavalava na tahaka izany tady ampiasa saina de lalovana. Fa tsy te hiala amin'ny zone de confort mihitsy tsika fa te hijanona am'izay fahafinaretana zavatra mahafinaritra sy milamindamina sy tsotsotra zay foana. Fa mila fantatsika fa an-tany mpiadiany sika ary
miaramila ny Kristy ary tiany tompontsika ho miaramila tsara ny Kristy Jesosy mihitsy ao anatin'izany. Izay ny sary voalohany niraisin'ny Paoly, ny sary faharoa niraisin'ny Paoly dia ny amin'ny mpanao fanatanjahantena. Ary raha misy ozy izy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Zay ny mpanao fanatanjahantena. Dia hitantsika eto tamin'izany fotoan'izany moa zany ny olympiady zay nivadika jeux olympique izy taty aoriana, izany no tena nalaza be mihitsy dia hitantsika eto ny teny zay miverina indroa ny hoe manezaka. Ary io teny hoe manezaka io amin'ny teny grika zay nanoratan'ny Paoly azy dia avy amin'ny matoan-teny hoe alteo, manezaka alteo. Dia avy amin'izay alteo zay no ny aviany hoe atletisme, atleo azafady fa tsy alteo, atleo atletisme. Zay le manezaka, manao zavatra mafy, miezaka, ary le zavatra mafy atao io dia atao isan'andro no anezana anaovana an'io. Dia zay le sary ampiasain'ny Paoly eto, ary fantatsika tsara betsaka ny olona manao fanatanjahantena fa tsy ho lasa tompon-daka zany ianao, tsy ho tonga tompon-daka zany mihitsy ianao raha tsy mifototra amin'io isan'andro. Azo lazaina mamono tena mikotrana mafy isan'andro, zay ianao vao mety ho tonga tompon-daka. Ary zany na tonga ny malagasy nandritra ny fotoana elaela teo tsy hita mihitsy tany amin'ny lalao olympique, satria sahirana amin'ny fivelomana dia tsy mahavita mifantoka tanteraka ao amin'ilay fanatanjahantena zay taranja zay iandreketana zany dia tsy lasa lavitra. Fa ny olona lasa lavitra dia mikotrana isan'andro mihitsy dia makaina sisa no ataony rehefa tsy manao an'izay izy zay no mahazo ho lasa tompon-daka amina zavatra anankiray nitsotsika hoe champion. Fa raha mbola milalao kely isak'izay mahatsiaro ianao dia tsy ho tonga tompon-daka izany velively mihitsy. Dia zay le ezaka voalohany zay ambarany Paoly eto, fa ny vokatra ny anankiray faharoa zany motive, ahafahana mahavita an'izay dia ilay satroboninahitra. Tamin'izany moa zany ny satroboninahitra dia tena satroka voninahitra mihitsy, laurier, dia iny no atao satroka, dia iny no loka zay azon'ny mpandresy ao anatiny. Ka raha te ho mpandresy ihany koa isika kristianina dia mila manezaka amin'ny fahalalana ny tompo, amin'ny fahafantarana ny tompo, amin'ny fitiavana ny tompo. Fa tsy hoe isak'izay mahatsiaro na isan-kalahady ihany, dia rehefa tsisy ny isan-kalahady dia fa tsisy indray aloha, fa dia alao aloha iandro fiangonana misokatra, zay vao hijery ny momba an'Andriamanitra. Mila manezaka isan'andro. Fa raha tsy manezaka izy tsy satrohana satroboninahitra zay tiantsika sy handraindrayntsika. Va i Paoly teo amin'ny fiainany rehefa niady tsara ny finoana izy dia nahazo antoka fa tehirizina ho azy ny satroboninahitra ny fahamarinana. Aiza ho aiza amin'izany ianao zay mieritreritra hoe ho any amin'ny lanitra, fa inona ny ataonao atanteraka an'izany. Ny sary fahatelo ambarany Paoly dia ny sary ny mpiasa tany. Ny mpiasa tany zay misasatra ny tokony voalohany handray ny vokatra. Dia eto ihany koa ny mpiasa tany dia hitantsika le teny hoe misasatra. Fantatsika ny ataon'ny mpiasa tany: mamadika bainga, dia mamafy, dia manetsa, dia miava vary sy ny isan-karazany, dia mijinja rehefa avy eo, dia mitoto sy dia mivarotra sy ny rehetrarehetra. Asa be zany. Ny mpiasa tany na mangatsiaka ny andro na mafana, vao maraina dia efa eny tanimboly, misitrika any amin'ny tanimboly, miasa mafy mba hahazahoana vokatra rehefa avy eo. Dia ny motivation an'ilay mpiasa tany dia le izy mahazo an'le vokatra, le handray voalohany an'ilay vokatra. Misy an'izay foana izy anankitelo teo zany. Dia tahaka izany koa isika,
marina fa tena ny tenen'ny tompo mihitsy ary mila tsaroantsika zany eo amin'ny Korintianina voalohany toko 7 fa ny anjarantsika de mamboly de manondraka fa Andriamanitra no mampitombo saingy misy andraikitritsika anjarantsika ny mamboly sy manondraka. Inona ary ireo zavatra anankitelo ireo zay tiany Paoly ampitaina amin'ny Timoty eto raha tena mpianatra tsara izy ka apita izay mampianatra zay maha-kristianina zay amin'ny taranaka any aoriana dia misy zavatra anankiroa, misy ezaka anankiray atao eo. Fa ny ezaka atao eto de lay fitiavana ny tompo amin'ny fo rehetra, fanahy rehetra, ny saina rehetra, ny fitiavana ny namana tahaka ny tena, lay tsy afaka tiany tompo ianao raha tsy mahalala azy, ny fandinihana ny soratra masina isan'andro sy ny fanaovana fijerenany Jesosy Kristy isaky ny mandinika soratra masina isan'andro, ny fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy Kristy lay nifidy antsika eo miaramila, zany ny andrasana amintsika isan'andro, ny fitondrantsika ny azo fijaliana, ny fiarahantsika maty amin'ny Kristy, zany de fahoriana ezaka mafy daholo zany. Raha miteny izy ery amin'ilay mpanao fanatanjahantena hoe manezaka araka ny lalàna de tsy le lalàna ao amin'ny testamenta taloha akory no lazainy eto fa fitsipy-dalao ny ilazany azy eto lay disiplinina zany. Ary eto mametraka foana tsy le ezaka hanatanteraka lalàna akory ny tanjona fa lay entraînement aty alohan'izay ahafahana manatanteraka an'izany, ary zany daholo no nataon'ny na le atleta na le mpiasa tany na le miaramila de niezaka mafy indrindra zay ataony de aty amin'ny entraînement alohany atongavana an'le ady, fa rehefa amin'le ady de rehefa zatra izy miomana amin'iny de mandresy amin'ny ady izy rehefa aveo. De tahaka zany koa tsika le entraînement voalohany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, amin'ny fandinihana soratra masina, amin'ny fahafoizana ny zavatra rehetra ary amin'ny fibanjinana an Jesosy Kristy, izay lay ezaka mila ataotsika. Ny tapany fahatelo farany zany de hoe ahoana raha ny fomba ahafahantsika manatanteraka an'izay, de izay tsika de vao miverina amin'ny andininy voalohany sy ny andininy farany amin'ity perikopa ty. Ny andininy voalohany de andininy tena ampitiavana be ny resahan'ny Paoly azy: koa ianao anaka, aoka iahery amin'ny fahasoavana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Io ary le fahasoavana, ny zava-dehibe ahatonga anao kristianina sy afaka mampita ny kristianina, ny maha-kristianina amin'ny taranaka rehetra ao aoriana, satria miresaka anaka izy eto, dia amin'ny alalan'ny fahasoavana ihany. Io no mampahery antsika ny fahasoavan'Andriamanitra ihany. Lay ezaka zany de le fanomanana fitrandrahana an'izay fahasoavana, fanomezana maimaim-pony zay, fa le ady avy eo de efa tsy atsika intsony, tsy lay le ady zany le tiako lazaina le fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra, le fanatanterahana ny lalàna. Iny efa vokatry lay fahalalantsika an'Andriamanitra, vokatry lay fahasoavana ny afahantsika manatanteraka an'iny ady iny, satria efa naherintsika nandray an'le fahasoavana amin'ny fibanjinana amin'ny fijerenany Jesosy Kristy, satria ao amin'ny Kristy Jesosy zany fahasoavana izany. Raha ohatra re tompoko ka vitan'ny olombelona ny miezaka manatanteraka lalàna am'izao, tsy misy an'ilay ezaka ny eritreretintsika hoe fahalalana an'Andriamanitra, fibanjinana an Jesosy Kristy, de tsy nila tonga olombelona midina tety ambony tany Jesosy Kristy, tsy nila maty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy raha vitan'ny olona ny nanatanteraka ny lalàna fa tafavoaka be ny jiosy. Fa satria tsy netanteraky ny olombelona, eny fa na le jiosy vahoaka an'Andriamanitra ary tsy nahavita nanatanteraka an'izany de zay ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Zay ny nahatongavan'i Jesosy Kristy ho faty hamonjy antsika, afahantsika manatanteraka ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny anjarantsika de mibanjina an Jesosy Kristy, de ty le hoe mahery amin'ny fahasoavany ty de tonga am'ilay teny manao hoe tsy amin'ny Zakaria hoe tsy amierina amin'ny fahatanjahana no ahafatahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa amin'ny fanahiko Jehovah. Tsy amierina amin'ny fahatanjahaka fa amin'ny fanahiko. Ary eto de lay hery entin'ny Timoty manatanteraka zany de fahasoavana.
ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay le mahatonga antsika mila mibanjina an Jesosy Kristy. Ny andininy fahafito dia tahak'izay ihany lazainy hoe dinio zay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Fa matetika tsika tsy mandinika loatra ny zavatra tenenin'ny Paoly de diso ezaka. Diso ezaka. Fa rehefa tena mandinika soratra masiny tsika de ny tompo manome fahazavantsaina, manome intelligence atsika afahantsika mahazo hoe ay ve ka izany lay fiainana kristianina, fahasoavana, miampy fahasoavana zany ny fiaina tsika rehetrarehetra. Ny andininy fahavalo moa de vao maika ngeza be manazava tsara ny zavatra rehetra hoe ahoana ny ahafahan'ny kristianina anankiray ho disipline, ahoana ny tonga ny disciple ho disipline, dia ozy izy amin'ny andininy fahavalo hoe tsarovo Jesosy Kristy zay natsangana tamin'ny maty de ilay avy tamin'ny taranaky Davida araka ny filazantsara toriko. Hitanareo, ao amin'ny fijerenany Jesosy Kristy ihany ka mahatonga antsika manahaka azy. Fa misy olona ny atleta manana disipline be dia be ny olona manana disipline fa tsy kristianina, fa tsy hoe rehefa manana disipline ianao de lasa vovonjy. Betsaka ny olona tsara fitondran-tena mahavita tahaka ny mahatanteraka ny lalàna rehetra tsara fitondran-tena ety ivelany, fa raha tsy mibanjina, tsy manana an Jesosy Kristy izy de tsy voavonjy. Ny tanjon'Andriamanitra de tsika mitovy amin'ny Jesosy Kristy, ny ahafahantsika mitovy amin'ny Jesosy Kristy de amin'ny alalan'ny fibanjinana, ny fijerena ary fahatsiarovana azy mandrakariva ihany. Nentina paherezana atsika de ny andininy fa 2:10 ka hatramin'ny 7:10 an'ity Timoty 2:2 ty. Mahatoky zao teny zao, azo antoka zao teny zao. Mahatoky zao azo atokisana. Mahatoky zao teny zao, raha miara-maty amintsika de hiara-belona aminy koa. Raha miaritsika de hiara-manjaka aminy. Asa raha azontsika le ao anatin'izay. Zay le raha manana disipline tsika de sady hiara-belona amin'ny Kristy no hiara-manjaka amin'ny Kristy. Raha mandahy sika de andahtsika koa izy. Ozy izy ianao hoe tsisy ilaiko amin'izany de andahtsika koa izy. Fa na de tsy mahatoky azy isika de mbola mahatoky ihany izy satria tsy afaka handany tenany. Zay. Na tsy mahatoky azy, tsy miankina amin'ny ataonao, tsy miankina aminao io, fa Andriamanitra de mahatoky foana. Fa na de tsy mahatoky azy isika de mbola mahatoky ihany izy, azo atokisana ihany izy satria tsy afaka handany tenany izy. Wow! Milay be ho ale Jesosy e. Ndao rangaha.